Lafim-baovao hafa tanteraka nanamafy ny fitakin'ny teknisian'ny fananantany nanomboka androany dia nanatanteraka fitokonana fahobe ny mpiasan'ny fananantany manerana ny nosy. Nitokona nanomboka androany ny teknisian'ny fananantany izay ahitana ny syndicat telo tota dia ny syndicat ny inspecteur des domaines et de la propriété foncière SID PFM, ny syndicat des contrôleurs des domaines SCDM ary ny syndicat ny assistant rédacteur des domaines ny SARTM. Mpiasa 200 manerana ny nosy no miara-manao ny hetsika ary nidy avokoa nanomboka androany ny birao ny fananantany manerana ny nosy. Zao efa hitanareo zao ny eto Antananarivo mivory eto anosy daholo ny mpiasa ny fananantany ny eto Antanaville, Tsimondano, Varadrano, Ambohidratrimo. Ohatra izay koa ny any amin'ny faritra rehetrarehetra mitokona manomboka androany ny mpiasa ny fananantany any amin'ny faritra rehetrarehetra ny service régional, tribunal terrier rehetrarehetra ny fepotona manomboka izy androany izay dia efa nanapa-kevitra efa misy hetsika efa nairana natao tokony andraisan'ny fanjakana fepetra mahakasika ity fitakiana ity dia nitapaka teto izany tsy hijanona izao hetsika izao raha tsy mivaha ny olana mandray fanapa-kevitra izay nety amin'ny vahoaka malagasy, nety amin'ny sampandrarana fananantany ny vahaolana raisina. Fampijirana ny hevitry ny teknisianina ao anatin'ny fandrafetana ny politika nasionaly ny fananantany, famerenana ny fahafahana mangataka tamin'ny mpanjakana no anisan'ny takin'ny teknisian'ny fananantany ao anatin'ny grevy izay ho toto-sain'izy ireo nanomboka androany. Matotonga amin'izao ny hetsika dia tsy noenona ny fangatahany mpiasan'ny fananantany, tsisy valiteny mahafa-po ny teo anivony tato ministera izay na dia nandeha ny fampiresahana. Ny voalohany dia mahakasika ny lettre de politique foncière izay dia mangataka hoe alohan'ny amoahana amin'ny fomba ofisialy lettre de politique foncière io dia hodiniana miaraka amin'ny teknisianina izy io. Izay tsy miteny hoe ny hevitra izato isan-jato no ao fa kosa mba tokony misy hevitry ny teknisianina izay tokony takiana ao anatin'io ny antony dia satria teknisianina ny fananantany no acteur principal ny resaka foncier eto Madagasikara. Izy ireo no nanatanteraka an'io ka rariny sy hitsiny raha mba ny enona ny hevitra zareo mialohan'ny ny amoahana an'io. Nanomboka tamin'ny taona 1970 no nisian'ny asan'ny fananantany teto Madagasikara ary mitaky ny fametrahana sata manokana ho an'ny mpiasan'ny fananantany ny syndicat ny inspecteur des domaines et de la propriété foncière, syndicat des contrôleurs des domaines ary ny syndicat ny assistant rédacteur des domaines izay nitokona nanomboka androany.